Zay ny eo amin'ny sihatry ny fampianarana fa ny maraina teo dia niona tamin'ny mpiasa eo anivon'ny fobeton tsaritany Madagasikara na FTM teny Ambanidia ny minisym-panjakana Rivo Rakotovao. Nisy ny toromarika nomeny minisym-panjakana nandritra izany. Napatsiahy ny andraikitra goavana sahan'ny fobeton tsaritany Madagasikara minisym-panjakana miadidin'ny fanatanterahana mitetika asan'ny filoham-pirenena ny foto-drafitr'asa ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany. Ilaina ny saritany amin'ny famaritana ny toerana natotosana tetika asa fampiasam-bola na tetika asa ho an'ny fampandrosoana hoy izy. Noho izany dia ilaina ny fandavorariana ny saritany mba tsy hisiana fifanitsana eo amina faritra fitrandrahana renan-kibon'ny tany. Io zany dia le fitsirina anampy be da be. Anampy antsika raha ohatra hoe ho any Ampania zao ireo olony misy zavatra ataony Ampania hitrandraka renak ambanin'ny tany sy ny sisa antsika dia manana ny fahaiza-manao amin'izao fotoana izao fa manana ny fitaovana amin'izany ny FTM ahafahana mandrindra izany satria izay ny tsy ampy. Ahitantsika ireny manahirana rehefa anany hoe misy fanitsahana permis, misy amina toerana izay voafaritra fa saripady na tsy azo kitihana koa noho ny antomary ara-ekôlôjika na resaka environnement nefa dia any amin'ny sehatra asa hafa izy dia mahazo permis. Zany ny anisan'ny orinasa atao hoe orinasa ny FTM ahafahana miara-miasa amin'ny fanjakana mamaritra an'izany mitsirika an'izany amina ireo fitaovana maro samihafa efa manara-dalàna amin'izao fotoana izao ahafahany fanampy be da be amin'ny fananantany amin'izareo amin'ny topografia mba ahafahana mandrindra izany. Nanomboka ny taona 2014 dia nisy ny fanarenana natao teo anivon'ny FTM, anisan'izany ny fanovana sata amin'ny mpiasan'ny FTM ary eo ihany koa ny ezaka atao amin'ny fanatsarana ny saritany eto Madagasikara. Notsim-piantale jeneralin'ny FTM manokana ny momba ny asa fanovana ny borna eto amintsika. Marina tokoa fa nisy fotoana tena antitra ny fitaovana FTM ary dia amin'izao fotoana kosa dia efa misy fitaovana maverina. Nahafahana zany nanomboka ny atao hoe fanavaozana ny saritany fototry Madagasikara. Mbola lavitresaka ilay asa fa ireo fitaovana vaovao eo dia ahafahana nanao an'izay. Misy zany ilay fitaovana vaovao momba ny ataontsika hoe ny système de positionnement nahafahana nanao ny hoe rattachement de borne Madagasikara amin'ny système international. Zany hoe rehefa mampiasa ny GPS zany dia efa mifandraika amin'ilay système international zany amin'izao fotoana. Tsara marena zany momba an'io fa fahazonan'ireo fitaovana ireo dia nahafahana nanao ny fanavaozana an'ireo borne izay misy any amin'ny faritra isan-karazany. Mbola mitohy ny asa amin'izao fotoana izao satria amin'ny volana faran'ity volana aprily ity na volana mai dia efa hidina ny an-tsandra ny FTM hitety an'ireo faritra. Amin'ny ankapobeny ny faritra ny atsimo zao mbola tsy vita fa ho atao amin'izay volana mai izay fa ny avaratra tsy nana rehefa ny efa vitan'ny FTM. Manomboka eo zany tsika dia afaka miteny amin'izay hoe rehefa misy zavatra atao eto Madagasikara dia mazava ny foto-drafitr'asa amin'ny resaka fahalalana ara-geografika zany atao geografika zany amin'izay fotoana izay. Ary afaka misy ho fanjakana amin'izay fotoana izay miteny hoe manomboka izao dia tsy maintsy ary izay ny tokony ho izy atao misy rattachement amin'ireo repère référentiel ny données géographiques eto Madagasikara eo ny zavatra rehetra atao. Ny carte topographique amin'ny ilany atsimo nosy iny tena betsaka mpitady eo anivon'ny FTM amin'izao fotoana izao. Ny mpandra rapitra andra-karena kibon'ny tany no tena mitady amin'izany.